Salama daholo antondrera ho resahana ny mahakasika ny toedrara politika izay mafana dia mafana amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa ny olana izay misy amin'ireo izay avy eo anivon'ny volany firaisankina izay toy ny valalan-karona amin'izao ankehitriny izao fa lasa izy ireo samy izy ireo ihany no mifanipatipaka ao anatin'izay ka vaky ny ady avy ao anatin'izay volany firaisankina izay ny avy ao amin'ny prositeny izay miaradia amin'ny siteny randrana solony haiko sy afakandro Kristian etsy andaniny fa iry Fidèle Razarapiera ry Faniriso Ernaivo ry Rivrakodovao ary ihany koa ry Marc Ravalomanana no etsy ankilany izay lasa miteraka adi-hevitra lehibe ao amin'ny Facebook ao amin'izao fotoana izao ary ny farany dia nilaza mazava tsara afakandro Kristian fa raha toa ka tena lehilahy i Fidèle Razarapiera dia esoro amin'ny toerana tsy mahasombavamboaka azy i afakandro Kristian fa tsy matahotra an'izany ny tenany ary ny azy ho isatrany dia politika mazava no tanjona dia ny décentralisation fa tsy iaina lava amin'izao resaka centralisme izay politika tiany Ravalomanana ho apetraka izao izay no vakavakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misesisita matantagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary eo amin'ny resaka fandrotsahana kandida ho ben'ny tanàna no tena niaviny disadisa ao anatin'ny volana firaisankina izay amin'izao ankehitriny izao ny volana firaisankina moa dia ny fitambarany ireo antoko politika vitsivitsy izay mivondrona ao anatin'ny antoko-panositra ka izay finona tonga azy ireo ny safidy an'izay volana firaisankina izay satria raha tany am-piantohana dia nitambatra tao anatin'ny collectif de candidat izy ireo fa rehefa taty afara noho ny firehana tsy mitovy izay dia lasa nivaky roa indray ireo collectif de candidat fa nivaky ho volana firaisankina sy ny collectif ny malagasy izay samby nifidy ny filohampitarika sy ny filoha lefitra n'izy ireo avokoa fa ny tao volana firaisankina dia Andriamatoa Marc Ravalomanana sy siteny randrana solony haiko no filoha izay mipitarika azy ireo na dia nivondrona tao anatin'izay volana firaisankina izay izy ireo dia nipetraka hatrany ilay politika de base izany hoe izay tena hita fa matanjaka amin'ny faritra anankiray no tokony hanolotra ny kandida amin'iny faritra iny raisitsika ohatra zao ny mahakasika ny baba na gangsta baba fa maninona moa i baba no nisintona ny filatsango fidina tao manjakandrina ny filozofia izay nananganana ny volana firaisankina dia ny hoe amin'ny toerana izay mampatanjaka ilay antoko ray dia mandefitra ny vonana fa manohana any antoko iny ao amin'izay toerana mampatanjaka azy zay dia iny fa tsy nilatsaka i baba fa navela ho any antoko timma ny tao manjakandrina raha mbola analamanga dia timma no matanjaka ka mila ampina ny timma araka izany efa fantatra fa matanjaka be izy teny any Toliara dia manohana azy ny vonan'ny firaisankina rehefa misy ny fifidianana raha iresaka ny mahajanga isika amin'ny fotsy miangatra dia izy ary ny matanjaka raha ny fifidianana farany teo no jerena moa ve tsy afakandro Kristian dia jereo fa tsy nidongy hampiasa ilay anaran'ny firaisankina i afakandro Kristian fa amin'ny anaran'ny indépendant prositeny rehefa fantany fa tsy nisy ny filaminana ilay resaka mandat fa naninona ny mbola nanao forcing izay tsy maintsy mampiasa ilay anaran'ny vonan'ny firaisankina i Rivrakodovao ianareo ihany no mamely ilay co-président any fanoherana izay misy ny firaisankina ka malemy nefa dia fantatreo ihany ve ny marina manolona an'izay tsy fitovian-kevitra izay misy eo anivon'ny vonan'ny firaisankina izay dia naneho heviny ihany koa i Faniriso Ernaivo izay nitondra ny heviny mahakasika ny raharaha ao mahajanga ao nilaza izy fa rehefa tsy hanaja ny fanapahan-kevitry ny be sy ny maro amin'ny firaisankina ny prositeny dia miala fa tsy tokony manala baraka satria tsy misy tokony manana veto ireo mpitarika tokony esorina tsy ho député ihany koa i afakandro Kristian ho izy ary tokony esorina tsy ho vompanina ihany koa
isiteny randrasolony haiko dia ny vao manomboka ny lalao. Tsy mety ihany koa ny fihetsika izay nataon'ny député avakany Christian tamin'ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny bureau maharitry ny teny miram-pirenena satria tsy manaja ny etika mahampanositra azy. Tsy tokony hampiseho izy fa mifandray be amin'ny vimpanina mahajanga sauf lira Prinsia satria rehefa manositra dia tokony mijanona ho mpanositra hatrany. Misy ihany koa ireo mpanao politika izay manohana ny fitondrana kanefa tsy te ho ratsy endrika eo anatrehan'ny vahoaka mpanositra izay maronisa ka mody milaza fa sady tsy manohana no tsy manositra ho izy hatrany. Na manohana na manositra ny fitondrana ho ity mpailalana malagasy ity fa lasa mifanositra ny mpanositra eto Madagasikara. Izay ny fanazavana avy any Faniro Soernevo mahakasika ny raharaha izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao manoloana ny disadisa izay misy eo amin'ny prositeny izay ahitana ny afakany Christian sy siteny randrasolony haiko ary ireo avy ao ny vovonana firaisankina miaradia amin'izy ireo toy indry Fidèle Razarapiera sy ry Marc Ravalomanana ary ireo sombam-bahoaka maro isan-karazany. Ny tena fototry ny olana izay misy ao anatin'ity vovonana firaisankina ity mantsy amin'izao fotoana izao toa mbola te hampanjaka an'ilay centralisme andriamatoa Marc Ravalomanana nefa dia tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra izay noheverin'ny andriamatoa siteny randrasolony haiko sy afakany Christian izay resaka fampanjakana ny centralisme izay satria ny azy ireo dia ny resaka décentralisation no tena imatematesan'izy ireo fa tsy mety amin'izy ireo intsony ity resaka politikana centralisme izay efa hita fa tsy nahomby hatramin'izay ity araky ny fanazavan'izy ireo hatrany. Manoloana an'ireo ady hevitra maro amin'izao fotoana izao dia tsy mbola nahitana ny prositeny izay nanao ataky amin'ny président Marc Ravalomanana mihitsy ka tokony mba atsahatra ny avy ao anivon'ntima ihany koa ny famelezana an'ireo izay miaraka amin'ny prositeny satria no ampangain'izy ireo hoe mipamadika itsiro fa lasa mankaleo sady manomevahana ny adversaire izay resaka mpamadika lava izay hoy ny fanehoan-kevitry ny avy ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay hatrany izay miaradia amin'ny andriamatoa siteny randrasolony haiko sy afakandro Christian izay. Maro ny fanakianana ary maro ihany koa ny fanaratsiana etsiro ny amin'izay resaka famadiana palitao lava izay. Tsy vitsy amin'ireo solombavambahoaka izay isan'ny lohandohan'ny mpisorona ihany koa ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay amin'izao fotoana izao dia mangataka ny hanaovana an'izay hoe déséance zay mihitsy amin'ny andriamatoa afakandro Christian sy andriamatoa siteny randrasolony haiko mba tsy hovom-panina avy ao anatin'ny mpanositra izay intsony. Etsinkilan'izay dia namaly an'ireo fanakianana izay nahazo azy andriamatoa afakandro Christian ary nilaza mazava tsara izy tao amin'ny page Facebook ny tao tamin'iny androny omahaliny fa tsy matahotra an'izaniza ary tsy misolelaka ihany koa andriamatoa afakandro Christian ary tsy voavidim-bola ny tenany fa ny azy dia ny politika madio ny tiany hatao izany hoe ny fampandrosoana any Madagasikara sy ny mahajanga izay mangataka ny fanaovana an'izay décentralisation izay fa tsy mety amin'izy ireo intsony ity resaka centralisme lava ity ary tsy mbola nisy olona nanakaraha azy na ihany koa ny vidy vola azy hatramin'izay fa raha misy izany ho izy dia avoay ny proof fa iavakandro Christian dia matoky tena fa tsy voavidim-bola izany fa malagasy ny tena ary mijoro amin'ny maha malagasy azy zay. Ary raha mbola izay resaka centralisme izay no havela hanjaka eto dia hijanona ho mpanositra hatrany iavakandro Christian mandra-pahafatiny ho izy hatrany raha nilaza an'izay hevina zay tao amin'ny pejiny tao ary nitrikitiany tsara ary nolazainy mazava dia mazava tokoa fa tsy matahotra an'andriamatoa Razarapiera ny tenany na dia samy sombavambahoaka zay izy ireo fa i Razarapiera dia sombavambahoaka izay voafidy tany amin'ny faritry ny alaotra iny fa iavakandro Christian kosa tao mahajanga ka noho izany samy manana ny tanjany izy ireo ary samy manana an'izay faritra ny fidy azy zay fa tsy mety amin'ny avakandro Christian intsony ilay hoe teny midina na ihany koa baiko avy ao anatin'izay hoe tsy maintsy izay tiany antokotima na ihany koa izay tiany izy ireo avy amin'ny resaka zay centralisme zay no apetraka any mahajanga fa tsy mijery bazy tsony ny tiany andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny namany ho atao tany mahajanga tany manoloana an'izay fisafidianana candidat ho ben'ny tanàna tany mahajanga izay
ka izay tsy mety amin'ny avakandro kristian fa ny azy dia ny resaka décentralisation no tena tiany matimatesana fa tsy mety amin'ny tsony izay politika centralisme izay fa lasa manambaka ny vahoaka ary isan'ny mampahantra izay ho isatranya ka tsy matahotra velively izy a ny amin'ny izay fandrahonana azy etsyroa amin'ny fanesorana azy tsy ho député izay ary mbola anao zaven'ny mazava tsara fa ny prositeny dia isan'ny tena matanjaka ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay fa ny antoko ankoatran'izay ho izy a ankoatrany hoe tia masy prositeny izay a dia tsy misy antoko matanjaka intsony a ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay fa anarany fotsiny ny any sasany ho isatrany ka noho izany dia mazava ho azy fa tena vaky tanteraka ny ady ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay a amin'izao fotoana izao ka dia andrasantsika eto arany mety hotohiny izay fivakisany ady ny avy ao amin'ny sampmpanositra izay a izay tena miteraka resabe etsyroa amin'izao ankehitriny izao izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ty tomboky lasy tomboky vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesisy tao Madagasikara tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.